Talata fa 20 ny volana Aogositra 2024 manantitra ny Araba tokolasy tokovavy ho tsika rehetra manaraka ny onjam-peo vivant ka tafaraindray ao anatin'izao fandarana ho kazava zao. Isaorantsika rehetra izay efa miandry izay fandarana izay raha mbola eo ampisakafoanana ihany koa dia mirarintsika zotomana ary raha ohatra ka eo am-piainona tanteraka dia mirary ny sosiny tsara azo mitandrify azy sika ao anatin'izay rehetra izay. Kobatanina ho antsika rehetra na iza toerana misy atsika na aiza na eto atoerana na mitondra famakavakana fo isika dia avy eo ianareo. Ny zavatra voalohany aloha dia ny zavatra mahafinaritra be Baria arriva amin'ny 10 ora no anaraka an'izay lalaon'ny Baria iaona amin'ny Soudan zay sika efa samy manao ny fomba rehetra mihitsy zany ampahirezana an'io ekipa Baria io ny malagasy rehetra. Mino fa betsaka koa ny antsoantso malagasy tonga any amin'izy ireo izay manome fanentanana sy ataontsika hoe fampirisiana goavana ampitombo sy ampamirapiratra bebe kokoa hiary ny voninahitry ny firenetsika eo anivon'izay baolina kitra zay fa dia tsika mirary soa azy ireo ary misy teny efa mahazatra ny hoe alefa Baria mameno ny fisainana sy ny zanaka toan'ny malagasy rehetra amin'izao dia ny hoe tsy maintsy mandresy sa tsy marina zany tsy maintsy mandresika dia ary misy ary ny fifanentanana amin'izao fotoana fihetsiketsehana mihitsy ao anatin'izay fijerevana ny lalao hariva zay dia samy andray ny tandrifiny daholo koa tsika rehetrarehetra ao anatin'izay tsiratra ary tena tsy maintsy nytenenina satria goavana loatra ary mahafinaritra loatra ary tsara loatra. Zay no azontsika resahana mahakasika an'izay resaka Baria zay fa any amin'ny antso amin'ny finday rehefa avy eo maneho hevitra dia samia mitondra ny teny fampahirezana teny ampifaliana ho azy ireo tsika dia tsika samytsika koa mifanetana ao anatin'izay zay. Ny tiana marena kely amin'iny fotsiny dia ny hoe ny amin'ny onjam-peon'ny vivant mivantana eo ihany koa ny amin'ny televiziona malagasy mivantana ary minonjam-peon'ny vivant moa dia ny namana marsial no tantaran'ny baolina izay ataontsika hoe manana ny traikefa manokana mihitsy ihany koa. Namana marsial izany koa ekipan'ny Okazava manana traikefa ao anatin'izay hoe izany hoe tsy hamela ireren'ireo koa zany ny onjam-peo sy ny televiziona vivant manoloana an'izay fiatrehana ny baolina eo anan'ny Baria Soudan arivo izay demi-finale io demi-finale io ma fa irosontsika amin'ny famakavakana foy vetivety eo amin'ity sehatra ny hoe eto zany dia ataontsika hoe hifanoro sy fampianatra tsika mba tsy hisiany ny fifanomezan-tsiny be loatra eo amin'ny seha-piariana ka hiainana amin'ny fiainana ara-politika ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena. Aotra raha azontsika tsara averiko indray mandeha hoe hiaintsika ao anatin'ny hoe fiainam-piariana zany izay atrehan'ny rehetrarehetra eto amin'ny tany sy ny firenena ka mizotra makany amin'ny politika izay tokony ho ampiarina amin'izay na ny toe-tsaina mety tokony ho ampiarina amin'izay na ny fifampitezana mety tokony ho ampiarina amin'izay ahafahana mijery ny sehatra ny fampandrosoana tsirairay avy ho an'ny olona tsirairay sy ho an'ny firenetsika. Ny zavatra tiana resahana angizabe ao anatin'izany dia izao betsaka ny teny hoe ny asa ho an'ny tanora tsy misy. Ny sasany miteny hoe manao fitadiavana zay fa tsisy mandeha amin'ny laonina. Ny sasany mifanometsiny sy mifampiampangara-piarahamonina eo amin'ny seha-piariany misy ny tsirairay ka indraindray mety mampisaintsaina zavatra mandreraka ao anatin'ny saina ao. Dia eo amin'ny olona miasa eo anivon'ireny ministera ireny hoe lahara-pahamehana manao ahoana ny toe-tsaina tokony hananana rehefa mby mahazo toerana eo anivon'izy ireny mba lasa tale sy ny sisa mba ho voaporofo ihany koa hoe olona mahay miara miasa
amin'ilay filoham-pirenena mahay miara-dia aminy, maharaka ny lalany, maharaka ny diany eo amin'ny sehatra fijerenany fiainam-bahoaka sy ny fiainam-pirenena. Tsoko kely vetivety izy ireo satria anisan'ny miteraka resaka fifandira-kevitra izy io indraindray dia lasa ohatrany hoe mifanometsiny fotsiny le malagasy samy malagasy. Raha mitentsika ny hoe fitadiavana asa ho an'ny tanora dia tadio tsara fa rehefa mitsangana ny foto-drafitrasa iray ampiaino ajaina dia misy asa zay dia asena anivon'izy ireny dia misy moa zany no mahita, misy mbola tsy mahita. Fa ny zavatra hita sy tsapa amin'izao fotoana izao dia betsaka ny foto-drafitrasa tao betsaka ihany koa ny orinasa misokatra, dia ny orinasa koa rehefa misokatra dia mitady mpiasa. Ny zavatra misy manko matetika dia izao, rehefa misy orinasa iray mitsangana ka mandeha zany le offre d'emploi dia misy tonga dia manakivy tena ny sasany, misy manakivy tena ho an'ny olona manana diplôma be zany, dia misy indray offre d'emploi maivamaivana dia ho an'ny olona ohatran'izao zany esory ao anatin'ny saina zany. Ny zavatra tokony ao anatin'ny saina dia tokony samy anana ny tandrifiny avy fotsiny eo amin'ny sehatry ny asa zay tadiava. Tena mifampianatra tsika hoa dia mifanolo, ary za koa tsy manao hoe za tena mahitsy any, fa samy mijery ny zavatra tandrify azy dia mipostule ianao raha ao anatin'ny domaine misy ianao sy ao anatin'ny traikefa mety anananao. Zay mifandehan'izy ireny zany zany tokony mba esorina ao anatin'le toetsaitsika le hoe manakivy tena. Fa rehefa ohatra ianao ka mandeha mitady dia nona marimarina fa tsy maintsy mahita foana. Aza totonony resaka tsy mahomby sy tsy mitondra fa ianao koa mba manana ny sainao tia karokaroka araka ny zavatra zay mety hoeritreretinao, tiana esana sy mety tiana atao. Amin'izao fotoana mantsy dia izao mila fifanentanana matanjaka be zany eo amintsika samitsika raha tena te hifantoka eo anivon'ny toetsaina mahitsy, mifanome mifampizara zany, ahafantarana ny zavatra rehetrarehetra tokony atao. Fa ny olantsika manko dia izao zay tsy afaka mihitsy zarazarain'ny hevitra ara-politika zay ataontsika hoe hevitra ara-politika tsy mandeha makany amin'ny fahombiazana fa mandeha makany amin'ny fifankahalana. Dia indraindray rehefa miresaka ny samy tanora reny ka nareo nge na ny dadanareo any na ny zokonareo any na ny havanareo any normal be nareo raha mahita asa vetivety, normal be nareo raha mahita an'izao sana amin'izao. Zay zany toetsaina tsy tokony hipetraka zany, satria izao ny zavatra misy amin'izay raha sanatria zany misy, raha sanatria zany misy zany dia hitaratra eny anivon'le orinasa na eny anivon'ny ministera na eny anivon'ny toeram-piasana eny ny fizotran'le asa mandeha hoe mandeha amin'ny tokony ho izy ve sa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy. Dia amin'izay fotoana izay rehefa mitranga tsy fandehanan'le izy araka ny tokony ho izy dia misy mioraka tampoka hoe io ary le nilazaiko, io ary le niteneniko, nefa raha izaho zao napetraka tamin'izany toerana izany, olona tsy kompetantiko, olona tsy ohatran'izao, olona tsy manana ohatran'izao, zany napetraka amin'le toerana. Tena maro mety misy zany. Izany rehetrarehetra zany anafarana ny any amin'ny toeram-piasana ny tompona andraikitra hoe rehefa ohatra re tompoko olona mitady asa eo amin'ny kapasiteany hoe na eo amin'ny faripahaizana hoe zao ka ao anatin'le traikefa ilaina amin'io asa io dia alao mba tena zay ny apetraka eo. Sa tsy maro zany ma? Alao mba izay no apetraka eo. Fa ny zavatra misy matetika dia izao voafitaka hatramin'le tompona orinasa na le tompona andraikitra samihafa tsy olona ao anatin'le kompetansa mihitsy ny toetra eo amin'le toerana dia normal misy zavatra tsy mandeha mihitsy sy mifanenjinenjika eo fotsiny. Tiako tenena amin'izany dia izao ao anatin'izany ny ady amin'ny resaka hoe mety ho kolikoly, ao anatin'izany ny atao hoe ady amin'ny ataontsika hoe mamita tena kiana sy fifandira-kevitra be dia ela be le izy vao hitan'le tompona andraikitra dia misy namitaka zany le tompona andraikitra amin'izay fotoana izay dia efa ela be dia efa lasa sanatria efa lasa mikorosy le orinasa na sana amin'izany na misy zavatra tsy mandeha betsaka zay vao hita dia inona ny fiafaran'le izy ady ray zay. Faharoa miresaka tsika ny resaka hoe fahantrana tsy fananam-bola na izy na izy ary tena mbola misy ary mandalo mafy be amin'izany na tsika vao miteny zao ary tena misy misedra zavatra tena mafy be amin'ny ara-bola tsy nan'izany rehetrarehetra zany dia ianao ihany vola amin'ny alalany tsy fananam-bola fa mila fahamatorana
Zay ny antom-pisiny reny banky. Zay ny antom-pisiny reny ino tianarana? Microcrédit isan-karazany reny. Zay ny antom-pisiny reny fampisamboram-bola. Zay ny antom-pisiny reny vola avance. Zay ny antom-pisiny be da be. Afaka zany ianao mitady vola amin'izay fa départ ianao tsy manam-bola. No tsy fanananao vola zany no andeha hitadiavanao vola. Amahano ny olana misy amin'ny CAP-ariana zay misy fa izao. Mila fahamatorana ho iaho. Mila fahamatorana. Dia mila mijery koa ny sehatra fiafaran'ilay izy mba hivoaka amin'ny endrika tsara fa tsy hivoaka amin'ny endrika zavatra ratsy. Zany izy daholo. Ny zavatra tiana ambara ao anatin'izany dia izao. Raha ohatra ianao ka mindram-bola hoentinao hiary amin'ny alalan'ny asa traikefa izay mety hanananao dia tena hifantohy amin'iny ilay izy. Dia rehefa tonga ny fotoana tokony hamerenana ny zavatr'olona dia averina. Dia rehefa avy eo indray maka indray dia inoko marimarina fa mahazo indray. Dia misy évolution be da be hita ao anatinao zany hoe voaporofo fa tena te hiary marina te olo tia memandroso. Fa ny sasany enerim-piainao jaina dia izao hoe ny projet apetrany ao anatin'ny findramam-bolany amboly hazo. Ino tsara? Fa rehefa hazo n'le vola nanao poulet de chair ny nataony. Zay zao dia efa fitaka be. Dia iza zany le mamita tena amin'izay fotoana izay? Dia azagaga ianao raha ohatra ka mikorosy le fitadiavanao tsy mandeha araka ny tokony ho izy. Ohatraohatran'izany ny zavatra misy eto amintsika amin'ny olona sasany. Fa ny fanafodana zany dia izao mila matotra tsika raha mampiasa vola. Dia alao andeha amin'ny fahamarinana fotsiny hoe anaovana an'ity zao dia aza manao an'le be fandroka. Misy koa ny sasany manao maka vola izy dia mahazo. Dia in'le montant iny zany le avy tanan'le izy ka zany mpampindram-bola koa manara-maso tsara. Dia iny montant iny ny montant azo indray mbola nizarainy roa hoe alao aloha ty atao kely amin'ity fa ty ihany ny atao amin'ity dia sala amin'izao sa. Dia avy eo koa miteraka problème ihany koa. Dia iza no nahatonga an'le problème. Dia ty misy zavatra kely somary mampime ihany mara amin'ny lafindray. Anisan'ny fitadiavam-bola zany tsy manam-bola ny olona anankiray dia misy an'ity PMU sy ny karazan'ity. Mety ampime antsika ty mety fa samy mifantoka ange harao tsara fa makavakanany raha diso aloha hiverinamboka ihany fa samy manana ny tondrany hevitsika. Misy an'ireny PMU na ny loterie sy ny karazan'ireny. Dia raha ohatra ka hoe ny lalao teo izy nanomboka tamin'ny ataontsika hoe 500 ariary ohatra. Dia avy eo izy mipoka be zay moa le fiteny nahazo centaine de millions sala amin'izany tao anatin'ireny sehatra ireny. Nahazo vola izy zany mazava ho azy. Rehefa nahazo vola le olona petrapetraka hoe anao an'izao satria zany tady vola dia misy fomba fiteny zay moa hoe tonga ilana ny vitana dia zay dia lasa. Dia ny zavatra nisy nanaonao ny fiainana mbola tsy fahitany aloha izy. Nanao zay zavatra mbola tsy fahitany aloha izy dia mba eny. Dia tadio efa misy dépense izy amin'izay. Dia lasa indray namorona zavatra hafa filibana sy ny sisa. Dia efa misy dépense ihany koa zay. Mimiena zany le vola be azo. Dia lasa anankiray mba mariky ny orinasa iray. Loro nefa le bara tsy ao anatin'le traikefa ananana no hainy atao. Dia ny olana mipetraka dia izao. Raha ny tena izy zany tokony mividy taxi bosy anankiray izy anaovany transport. Mandehandeha kokoa. Fa zavatra tsy nataony nataony. Dia mazava ho azy fa tsy ho tafapetraka mihitsy. Voaka déficit foana zany rehefa avy eo. Dia teny ihany dia nandeha mifandaniana ka efa nisy dépense be da be tsy araka ny tokony ho izy lany le vola tsy tafavoaka intsony indray. Dia inona le teniny rehefa avy eo? Zangy efa miteny anareo fa io volan-doka io tsy mandeha io ary tsy mahalasa lavitra zany fa mora lany io. Ohatran'izany ihany koa misy an'ireny mpanao vato reny. Za tsy miteny hoe mpanao vato rehetrarehetra. Fa misy an'ireny mpanao vato reny gagné vola be zareo tao anatin'ny fitrandrahana nataony dia netiny vola dia izy ihany nandany azy lany koa le izy dia manome tsiny izy rehefa hoe volam-bato any vola lolo izy ireny vola ohatran'izao sala amin'izao kanefa nahazahoany an'izay rehetrarehetra iza zany natonga an'le problème dia ny tenanao izay nampiasa an'iny ihany no natonga an'le problème.
tao anatin'le izy. Hitanareo zay le fifanomezantsina ohatr'izay tena zay zany tsy mety. Fa iny fois rehefa ohatra ianao zany teo matotra amin'ny fitadiavana de mila matotra ao anatin'izay. Sihatra ray farany ao anatin'izay ihany koa dia ataontsika hoe misy fianakaviana anankiray manan-katao manamaha izy azy fa ny arena ananany de mihoatra lavitra be loatra ny isan'ny zaza naterany. Mifanoro antsika amin'ny fampianatra. Raha zanany anakoromonja emara fa ny farim-pananana ananany de tena hoe avy fito eny valo eny amin'ireo isan'ny zaza ireo zany. Azo antoka tsy ho voazeren'le ankizy mihitsy zany. Any hoe fa ho verimomoka fotsiny le arena sy le fananana rehefa avy eo de lasa miteraka olana de lasa tsy mifandanja amin'ny zavatra tokony atao. Fa raha ny tokony ho izy ihany koa atao mifandanja amin'ny isan'ny zaza teraka ny ananana tokony ny faripana de tsisy very eo. Misy indray nefa olona fetsy amin'ny lafiny ray raha nahita izy fanako ihany ny zanany de mety nandraty fianarana le zaza reo ary lasa lavidavitra de ny saina tampoka hoe be da be amin'ny fananany dada sy neny zany tsy ho voazerentsony reto de mba namidiny aloha namidiny daholo mba tsy sindreo. Fa le problème sasa manko tena hoe mitobaka eo daholo da atosiny cousin cousine ny avy any ambanivohitra sy ny any ampiasaina miasa eo daholo sisa adiny efa rano satria nahoana tsy voazerentsony le situation rehetrarehetra de lasa verimomoka any amin'tsizy de lasa ndray miteraka resa be rehefa avy hoe ianona ne ka ohatran'izao tamin'izany fotoana fa de inona loatra ny navoan'izy ireo na inona sahala am'izao. Toetrana mila amboarina ihany koa raha mahita olona anankiray hita zao ny départ hoe mofo sy kafe na ataontsika hoe départ varitranana de niakatra izy nanao mofo sy kafe de nandroso izy rehefa avy eo de lasa nanao épicerie de teo amin'ny épicerie izy nandroso de lasa magasin lehibe alimentation générale de nizotra de nanokatra orinasa tsikelikely de nandeha ohatran'izay de ny nandroso aza metrahana felonany reny. Fa ny seho misy ao anatin'izany de zao le fomba fitantanana ihany no mahatonga an'izay satria nahoana sasany manko io mila esorina mihitsy zay toetsain'izay am'le malagasy hoe misy afera mihodina be ndray any ananany misy ary tonga de lasa misy mamorona fotsiny zany le fiarahamonina sy le mandeha manao aferana bois de rose reo manao aferana tolapaty reo lasa voaendrikendrika amin'ny zavatra ratsy kanefa ny zavatra mety misy ao anatin'le izy de tena hoe tokony ho sofianatra le manodidina le fomba fitantanana hoe izay mivalera-mba-vola kely netiny teo fa rehefa tsy ampiampy izy ne niakatra de mba nindram-bola kely tamina banky na sahala am'izany de nahaverina tsara de lasa ndray izy ny zotra nampitombo de nindram-bola ndray de nampitombo bebe kokoa de nampitombo otrany de nefaran'le izy niteraka sehatra anankiray niteraka asa ho an'ny olona tsy anasa sasany zay tandrifindrify am'le traikefa am'le orinasa kely mba sokafana asa azotsika le izy zany ane ny zavatra tokony ho hita ao anatin'le izy fa tsy hoe raha vao manomboka manana ny olona anankiray ny tantsika nge tanytandalana misy mpanaramaso hoe alao ho antraikitra izay mpanaramaso ny anany zany fa tsy tsika ny andeha ametraka ho problème sy ametraka ho fahavalon'ny olona anankiray amin'ny sehampiariana misy azy fa mifantany ary ny atao hoe mba ahoana reny atao mety anoranao izy hoe zay ane ohatran'izao de sahala am'izao de ninana sahala am'izao de ninandroso de ohatran'izay de mizotra tsara araky ny tokony ho izy. De ny problème mangasy io moa zany efa resabe hoe ory avamanana sy ny sisa de mifampialina eny de lasa mifamoromorona zavatra fa tokony iny fantatra foana rehefa ohatra ka hoe problème nahazo an'iny natonga an'izany na problème fa zany rehetrarehetra zany mila fantaritsika mba ahafahantsika hoe miala amin'le toetsaina sy mampandroso sy te hivelatra amin'ny zavatra tsara. Ohatran'izay ihany koa ny any ambanivohitra de mampalahelo indraindray misy mandrebireby izy ireo any ambanivohitra any de ho an'le olona manana tanina ambolena be sy ny karazany tena hoe nyaina tao anatin'ny fiainana tantsaha de nisy ny sitona makaty Tananarivo de hoe bon tany rehetra nambolena tany tapitra namidy ny vidianana sprinter anankiray
de tsy nanana ide tsony akoatr'izay fa zay ihany nataony de iny zany natao andeha hiverina am'izay any ambavony tsisy hovatanina tsony eo koa zany tsy ampy ny fifanoloana mila mifanoro fa tsy manome taolana ohatran'izany de nefa ran'le izy rehefa aveo de mifanometsiny de rehefa mandeha am'izay le rivotra politika de zay aty ambanivohitra zao tena mijatsy mahantra mihitsy sala am'izao tsy misy manampy sala am'izao inona no nahatonga an'le problème mila fatarina angeny nahatonga an'le problème hoe tena avy am'le fitondram-panjakana mihitsy ve sa avy am'le mponinany ve sa avy am'le siam-piarina nataon'le olona ve sy ny sisa mila fatarina daholo zany zay zany le hoe mila mifanetana mifanoro zay ny tokony ho izy raha te sambate androso daholo fa io tsisy hoe rehefa sambate androso de tsy maintsy hoe milliardaire ny anankiray de tsy maintsy lasa milliardaire daholo ny rehetrarehetra tsy izany samy manana ny sehatra mifampandrosoana amin'ny fiarin'ny tsirairay ka avy tany ny ankohonany sy mety ho avy ny taranaka faramandiminy ny lalana mety izorany fa ny lalana nge be da be ny obstacle fa mila mifanoro foana zay le izy ka io avy aminao ihany ny tenanao ihany na mety problème zao le namana tao anatin'ny fiaraha-miasa de mety marina hoe mety namindra fony le mandeha hoe bon aza mamerina ohatray zao de mbola miseho faharoa de mbola eo ihany tazonina ihany miseho fahatelo vo mainka me grave le zavatra miseho fa efa farany tsisy tsony avy amin'iza natonga an'le izy avy aminao ihany de ny sentiment anao sisa rehefa aveo de tamin'ny rahako niasa tamin'ny anina ny tena nahavomafy anao ohatran'izao zao alasa tena anina mihitsy izy tena ohatran'izao salam'izao non rehefa fantatra fa tsy mahomby sy tsy mety io le hoe mifiaraha-miasa fotsiny tapaka fa mifihavanana mitoy foana fa eo misehatra mifiaraha-miasa me de fa hita fa hoe zavatra mety andrendrika siana de mba elana mihitsy aloha hoe tsy mety le fiaraha-miasa tsika fa mba ela ihany zay nireta zay ka sao de sanatria tonga amin'ny tena zavatra tena sarotra de miaraka sahirana be eto sy ny sisa de taraiky eto daholo ohatran'izany ny zavatra miseho ka izay famakafakana fo izay nentina mihitsy hoe ifampitezantsika raha misy tsara tanitsika raiso raha misy tsy mety mety hitenitsika mifaniokery ka eo misehatra ara-politika sy ny sehatra ara-politika iny eo foana fa ny seham-piarina de enao tsy ny tenanao ihany fa ianao no mitady ny sehatra rehetrarehetra ahafahanao manatsara n'le seham-piarina donc zany raha olona vao départ de tsy tokony ho tonga ao anatin'ny sainy mihitsy hoe inona ny amahana an'izao daholo am'izay ny olona hoe fa ina koa ny natonga ny olona ohatran'izao sahala am'izao fa taloha izy ohatran'izao de hitanao na de izay fitsarany olona zay de le olona ihany vao teny hoe ianao ihany zany vao teny le olona hoe avy aminao foana le izy fa na izany na tsy izany de zao mampirisitsika ny asa ataon'ny fitondram-panjakana eo anivon'izay seham-piarina rehetrarehetra zay mba tena mba hisy vokany goavana eo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy eo amin'ny sehatra fiarina ao anatin'ny fikarokaroana ny sehatra ampivelatra ny fiainam-bahoaka sy ny iainan'ny firenena mazava ho azy ahafahan'le ka ny vahoaka koa manko mampiaina tsara an'le firenena zay de tsarovy de le fiainam-bahoaka zany jerena foana io rehefa misy ny fijerena ampitomboana jerena bebe kokoa ny olona ihany ko mila manao ezaka fa tsy mifanometsy ny lavany amin'ny resaka loko ara-politika sy ny alakobika tsy tiako tare tsy tiako ihany nakanga zany mitondra anao makaiza vo maiky zany mitondra mahavery ka raha izay foana ny afantoka ao anatin'ny saina eo ianao ny taray zay efa nanao reny de zao anatra ho an'ny rehetrarehetra fotsiny raha nisy ny tsy fahombiazana hitany de bon rehefa tsy traiky efanao koa de aza atao mihitsy fa sao de miditra andro izy ny fitenenana fa le amin'ny domaine misy ianao ihany zay ny tena akafizo de davo ny fampivelarana maro samihafa ao anatin'izay sehatra rehetrarehetra izay tranganakay farany hoe zao ve iresaka momba ny fampiofanana ara-krasy eo amin'ny sehatry ny teknika isika centre de formation professionnelle ny enseignement technique ny talian'izany teo aloha moa efa niala nisona zany de nisolo tale vaovao fa somary nampitsangana amin'ny volony rehetrarehetra ihany le fomba fihetsika ary mametra-panontaniana hoe oloniza afaka iaraha-miasa ve zay eo anivon'ny ministera satria manjary voatontonona foana le na ministra ny fahefana zany ny tompona andraikitra anakoho ny tale vaovao hiditra de ny tale teo aloha zany hiala de injakenjana ihany ny teny le tale vaovao ny hoe
mbo meo 500,000 ariary toan'izao salam'izao amarina hoe zavatra marina zany io zany tsika afaka misaintsaina tsara hoe ahoana dia rehefa aveo ny olana mitrangana ao anatin'izany anie dia tsotra be ary misy an'le internat koa ary ao tonga any amin'le internat le taleva avao dia mangataka 15,000 ariary amin'le ankizy ao ahoana moa zany ny zavatra tiana tsindrina mafy ao anatin'izany dia zao hoe avy ny fitsaran'ny hafa hoe zao ve ny ato tonina foana imigrena amin'ny zavatra ohatran'izany foana le filopa dia lasa mifanometsiny ka mba hoaka re izay tia le hoe fahafantarako ny anina na ianina na olony anina matoa zany monsieur zany ny zavatra misy any ary zay eny tena tsy zakan'ny olona hoe le olona tena manana n'le traikefa te ho tonga eo amin'le toerana tsy fa olona hafa makeo kanefa tsy manana an'le dia lasa tsy mandeha araka ny tokony ho izy le asa fa aloha mba ho an'le olona tena hoe fara zavatra ohatr'izany kosa somary mba mampalahelo ihany ka nairana mihitsy ny tompona andraikitra zany mba jereo akaiky zany satria manome fanavitona lasa manapozina n'le filoham-pirenena manapozina n'le mpiara-miasa lasa mampiteniteny foana indrindrandrindra tonga any amin'ny sehatra ara-politika rehefa aveo dia lasa manahirana zay ny zavatra mila jerena teboka anankiray zany entitsika zavatra nisy zany tao tsimotsinanana tao ka mba nairana ny tompona andraikitra hoe mba jereo fa olona mendrika hiatrika ny asa no ilaina manana ny traikefa araka ny tokony ho izy mba ho ray lalana amin'ny fampandrosoana tao fa tsy sanatria olona andeha hanao foana ka tsy mahamioditra amin'ny mpiara-miasa kory dia mazava ho azy na mpiara-miasa ary amin'izay fotoan'izay lasa malaindaina kamokamo satria nahoantsika rehetra malala ny toyiny viva Madagasikara io miraba tompoko ya miraba tompoko mba aneo hevitra kely misy mamy tsy mety tsisy idiran'le famakafakanao tengama le izy fa mba malahelo ihany rehefa madindinika ny zava-misy eto firenena moa zany satria ny filoham-pirenena Androajoelina zany rehefa mandeha mitokana zavatra na manao lahateny be fotodrafitrasa tenenina anao an'izao dia mba misy fanontaniana kely makasika ny tompona andraiky mpanjakana rehetrarehetra izay concerne momba serasera makasika ny fotodrafitrasa rehetrarehetra tao na voatomboka io na en cours io na en finition io moa ve ireny tompona andraiky mpanjakana ny serasera reny ve tsy azon'ireny atao ve no miteny ataoko hoe isam-bolana na isaky ny 3 volana farafaratsiny mitantara manao famakafakana tsy hoe famakafakana ohatrany ataon'ny monsieur Mamo zany fa hoe mba mitantara mba hoe ny vahoaka maneran'ny Madagasikara hoe misy zavatra efa nitenen'ny filoha ka mbola itadiavana famatsy vola na itadiavana ny olona anatanteraka anazy na efa ankoro na mizao kely ny olana misy na paretapy zany mba tokony ho izay no ataon'ilay tompona andraiky ny mpanjakana amin'ny resaka serasera mba ho fantatry ny vahoaka rehetrarehetra satria tena ilain'le vahoaka zany le zavatra tenen'le président hoe zao ny atao manao an'izao tsika miasa vitsy zany ilay fampahafantarana ho an'ny vahoaka ny zavatra rehetrarehetra mandeha any ambadimbadika any za zao mba mitondra client anankiray talohan'ny sadek iny dia niteny izy hoe manenjika goudron zahay le 8 kilometre fa 50 kilometre tompoko mahery ngamba ny zera tsy bisa 50 kilometre mahery izy izy efa vita terrassement daholo mandeha le asa izy zany zao initiative ako rery manokana no nanontany an'le olona satria kay le olona tia chauffeur an'engin ao amin'iny resaka autoroute iny zany zao efa zava-dehibe mahafantatra zany fa tsy araka mivoiza sasany le 8 kilometre mo iny le fanteneny tamin'vaovao sy ny anao mandeha rehetrarehetra dia misy olona fa zavatra rehetrarehetra ataon'ny fitondram-panjakana zany tokony mba misy calendrier na resaka communication hoe ampisehon'ny vahoaka hoe ity mbola miandry tolo inona moa zany orinasa
anao anazy mbola alefa ny offre sisy par étape zany ohatra zao pipeline zao fanontaniana goavana be tamin'ny propagande zao hoe pipeline téléphérique lalamby train urbain tokony fantatry ny olona tamin'ny propagande efa zay efa ho avy efa ankoro fa tokony mba ampifantarana an'le vahoaka zany le traçabilité an'le zavatra atao hoe pipeline zany efa manomboka izy ao atreny amin'ny anina farany sarotra ve ohatra manao an'izay ho antokona an'ilay fanjakana fa tsy mety aseho amin'ny vahoaka tsikelikely ilay zavatra atao amin'ilay fanjakana sa rehefa hoe andeha hitokana zay vao andeha hitokana an'ilay zavatra atao zay zany ny anahy mba tiako isorana betsaka ianao dia makasitraka indrindra tompoko andrasantsika ny antso manaraka Miraba tompoko. Allô? Miraba tompoko. Miraba namana mampakaritra, miraba mpiaina, miraba ny technician. Fa ty apetsapetsa commune Mamboba Sambainy, district na Sirabe faharoa. Tenenina foana le district na Sirabe indrindra commune Mamboba Sambainy mampakaritra. Tamin'ny andro Ravalomanga dia anisan'ny commune farahidina amin'ny resaka lalana. Amin'izao fotoana izao efa misy mpazary manao taxi 10 minitra raha sanatria misy maratra tonga any amin'ny toeram-pitsaboana zany ny atao hoe androsoana azany koa ny amin'iny fa mba hiresaka kely namana mampatrika makasika an'ilay tondresaka za moa tsy maharaka le tondresaka fa na io piba satria nandeha ny publicité taloha nandehanany iny dia misy apahany kely eniko dia vo eniko le olona ivahiny ao izaho tsy mino ndray satria efa fantatro ny zavatra ho teneniny zavatra ray aloha mandata sofina anankiray mandany lera fotsiny tany ahy zany afatra ny ahy mba ho an'le tompony andraikitry ny fandarana tondresaka rehefa ohatra hoe tompoko mba olona ohatra reny ihany ny asanareo ka tsy maintsy hoe olona ohatra reny dia voalohany aloha tokony hisy dokotera hiaraka aminy satria ny antony raha sanatria raha ohatra hoe sendran'ny olona mahay azy ireny olona reny papaka lalandray ambony plateau dia nareo ihany sahirany faharoa manarak'izay iandrasan'ny olona amina fandarana ohatran'ireny dia mba hadevitra mazatsy hoe fa hadevitra tsofampitsitsy zany fa mba avoavo lenta fa reny ve sanatria zao tsy reny tsy mivoamasina midiridiry ny jerevanay ry arifidina manandray be na nyozatendanao mandeha ianao tsy hoe mandeha tsy hoe manino tsy zany ny andrasan'ny mpijery aminao ianao olona manam-paizy ianao olona mpanao gazety dia reny ve za moa efa nafantatra hoe tsy maintsy mandeha eo indray le sefika hafahafa ka manaraka ry TV Plus mba aloha mba hisy fahabe aho manaraka an'ireny olona reny fa raha mbola ohatra reny dia ty ahy eto fa ifo tapaka lalandra plateau anareo dia nareo ihany mety ho sahirana na koa mba rehefa misy rano sotoana dia zipapay mba mena an'ireny olo reny reny raha vo kolera orange midona amin'io dia efa metsika miara-motana fa reny olona reny iny efa fantanana orange reny zao raha ohatra hoe metsiny izy dia miteny ny zanany mba hitondray voasary ary baba fa tsy mitondra an'iny izy no fantanana le orange sakomanga netiny fa ka manaraka re tompoko mba ilaina ihany le hoe adevitra mba mitondra hoe avolenta zany mba ianarany olona fa inona moa ny zavatra azo raisina amin'ireny ka mba ohatsika ihany koa fomba fitondrany rehefa olona ohatra hoe ny tompoko miara-ny adevitra dia aloha tsy mandeha aloha ataon'ny mpanao gazety tsy afaka fa lasa nareo ny afa-baraka miaraka amin'ny kolona miabetsena ve ny dino hevitra ilana tsy ia isorana betsaka ianao dia manjaka tokoa dia boaka sitra sy samy manana ny fandraisany azy daholo ny olona ao anatin'izay resaka ady hevitra misy etseo zay eny tompoko mirabanao tompoko salama tompoko miraba tompoko miraba antsika malagasy rehetrarehetra miraba mese mampatrik dia miraba ny technicien dia kokoa daholo namako rehetrarehetra amin'ny ogasavy iako moa dia tsisy resaka politika mihitsy ny androany nena tonga dia afaliana be hoe miditra demi-finale ny Barea alefa Barea ao ambadiky nareo zay rehetrarehetra zay rehetrarehetra eto Madagasikara dia tianareo daholo hoe mba hereza ary tsika rehetrarehetra samy mba mitolo lambavaka
fomba ho tafitany ekipantsika dia mba mahazo kopy sika mba rehare amin'ny Madagasikara ohatrany reharehantsika amin'ny filoham-pirenentsika lasa filohan'ny SADC io aiza tsontsika ilay hitotro izany alefa Barea alefa Madagasikara amin'io rakoraka be rariva sotra tompoko isaona betsaka ianao dia mankasitraka iny tompoko miaraba tompoko io miarabanao mamparika dia miaraba amin'ny tetehatra voalohanteny aloha dia manohana amin'ny Barea alefa Barea mandresy resy io tonga any amin'ny finalina ny tanjona ary tsy mety mandresy fa nytiako tenenina amin'ilay teny'ilay namana teo tena marina mihitsy ny zavatra tenen'ilay namana teo ohatsika mpanohana amin'ny fitondrana izany ohatrana mafy ohatrana hiato ohatrany izany zay tsy mba mihaino azany tondresaka izany foana satria efa hitanay ilay olona miakatra eo ninahako rehefa zavatra tsy tiako za tsy mahay taravela tonga dia tsy tiako hatrany zavatra rehetrarehetra mandeha eo fa za tsy hoe mihaino an'ity dia mihaino an'ity satria efa araka ilay teneninao tonkera namany efa fantatra ny tenelin'ilay olona inona ary ny andanianao fotoana sy ananda mbola hinonao amin'ny olona tahaka izany za koa eto izany dia mba marina ihany ilay atao teneniny teo hoe ohatsika tanohana fitondrana na ohatra hoe atoko fitondrana rehefa hiaraka hiady hevitra amin'ny olona tahaka ohatr'ireny aoka mba tsy makano tsony satria nareo koa ny afa baraka eo ary io radio mandeha fanengy eny efa raha mengy efa tsisy PM raha maheno tsika raha hita tsara tsika na manao ampatrika mampatran'izany ianao zay nahatonga ny mpanohatra io mbola veribetsy tsy manana vahoaka satria manina isamizy ihany nge no mihaino azy fa nga ny olona misy mihaino azy tony naroanisa midinty izany rehefa raika ilay fitsidianana dia tsy mandeha sinitsy izy satria isamizy ihany no mody mifampiresaka amin'ny fananana eo dia verofa ilay olona rehetrarehetra ka zay zavatra izany mba mila mafifina eto hoe nareo ry zalahy rehefa miditra eto tsika petsehatra rehefa zavatra resaka heninareo any dia loatra ny tantarainareo eto fa aloha mba ny fampandrosoana so hoe zay zavatra tsy mety ataon'ilay ohatra hoe miaraka ny fitondrana ny tenenitsika fa tsika lasa lahany andro miady hevitra an'ilay olona efa fantatritsika fa fankahalana ny zavatra ataony sy fanakoritahana inona ary ny henona fiasana saina amin'ireny raha salana manokana aloha tena za tsy mihaino an'ireny mihitsy voafantatry fotona ihany tonga dia tiasiako dika an'izany fa tonga dia any tsisy amina zany mihitsy ary zay mpiaraka aminay dia fa ohatr'izay mihitsy hoe tsika tsy mila mihaino an'ireny mihitsy ary marina ny tenen'ilay namana teo eo radio nefa rehefa kelikely hitovy amin'ilay radio MBS ihany efa tsisy tiantsony ngereny jerevo tsara raha ngery zareo raha zao lasa mihaino atsika amin'izao fotoana zao satria fatany tsara fa vitsy an'isy izy no mihaino an'ireny ka aloha mba rehefa mihaino any nareo azy dia aza-tantaraina ty tsony satria zay efa tsy mihaino an'ireny tsony dia tsy tenay mihaino azy na vao miteny ilay anaran'ilay olona ary nareo dia fa mankalohilohy be ilay izy ka za zany dia maminafatra mihitsy antsika petsehatra rehefa zavatra hitanareo tany dia aza-tantaraina ety raha hoe resaka mpanohatra izany fa reo tsy mpanohatra fa mpanakorotana mpakahalaka reo efa olona tsy androso reo dia volao hoe vitaniny eo alohantsika androso zay ihany sotandina mampatria isaona betsaka ianao dia makasitraka fa izy tsika avetrany ny antso manaraka miaraba tompoko miaraba tompoko nareo zany tamin'ny radio dia le stady androany ao anatin'ny baolina eny amin'ny 67 hectare ambosonsotro hatramin'ny maitsambotrany rato iza zany mieritreritra tsy mba azo valamina zay tena le toerana mafampana daholo natria hoe angalovan'ilay dile stady anatin'ilay baolina dia mamanontany tena hoe tena tsy maintsy izay zay le izy tsy azo amboarina eo arina amin'ilay baolina le dile stady na ohatran'izany ohatra ny mampiahiahy ihany sa dia mahafananina ampitsotra an'ilay olona le zavatra ataon'ilay jiramara izay no izy zay fa manamaka'ilay resaka serasera ao zany ny mpanohatra mantsy azo ao stratégia reo io zany ohatran'ilay hoe raha lainga nataonao averimberinao in'ny ariva dia lasa ohatry ny maro anatin'ny sain'olona dia zay io ataony le zany ataony dridandrisy le zavatra disy hiditsany amin'ny sain'olona dia raha matsikaritsika olona vitsivitsy tena mpanohana le fitondrana hoe samy sevovatana zany raha tsy raza fotsina hoe ry deputerevina olodinina ministra lalatina ry filohan'ny anteneran'to olona ohatr'ireny zany tena hoe mpanohana fanjakana ma io moa zaraka ny filoka zany misy fotoana hoe manomboka hoe misy zavatra ataony dia zavatra etra amin'seho avatiny any daholo zany resaka hoe tira matotina tira angaty mahatonga ny zavatra ohatr' zao zay stratégie reny fa fanjakana zany hoe tsy andaniny indrindra le ministera hoe teko ohatrany hoe de tsy miteny be loatra le ministera ny akamaroany matahotra an'le hoe avany olona le mpanohatra le hoe endrehany ohatran'izay de
hoe raha vao miteny dia vadiky n'olona ndray fa vapasy aty aminay raha vao miteny zay ka tokony tsy ataotao ohatr'izany za fa resaka serasera natao manana ny sampatra mikasika amin'ny serasera manana ny tokony andraikitra zany ministera tsirairay tokony hanamafy le zava-misy marina mitsy lela zay le namana teo ny trahir zay zany zao ahoana haizao aiza dia hoe groupe zakan'ny lalana efa aiza aiza zao fanamboaran-dalana sy fitondrana azy resaka isan-karazany zany mba misy minisika tokony andraikitra mivatana mitsy mba manazava hoe manahoana misy ohatrany hoe eritsy miteny loatra le sady raha ohatra mibetsipanoatra mendrany isan'andro isan'andro tsy misy hoe ariva sy maraina fa maraina fotra ariva am'ireo anao manjery isan-karazany reo ia isorana betsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antso manaraka miraba tompo nome natra mamy a miaraba ny ekipa rehetrarehetra ao amin'ny radio viva salut mamy miaraba ny martial any ambadika ny fantatray fa maheno anao sady fantatray fa miandry an'le baolina amin'ny dimy any ianao a miaraba ny namana tsy maheno koa e fantatray fa fampianao daholo tsika voalohany indrindra mamy miaraba amin'ny filoham-pirenena fa efa mody vety ny rano natsakaina ankehitriny sady izy nao tarangamba mamy a mananampy an'ireo ekipa barea reo ny filoham-pirenena vavabe natao mpanoatra tamin'izany nanao hoe vola rina fotsiny efa fantatra fa tsy andeha io tsy amokatra dia lanina andray le vola fa maninona raha mena mantro za tena monsieur le président mody vety no any rano natsakaina eo amintsika ninina zavatra petsaka ao a tsy tatananao a tsy jerenao a ametrano diatana tena monsieur le président io izy io ary zay samy teny monsieur le président ankehitriny fa tsy ao dia mijanona fa hiakatra finaly tsika nino tsy matoky zany satria nisy resaka nataonay any ivelany any miakana amindreo namanareo any fa tena tonga dia nametraka izy hoe tsy matahotra an'ireo zay oniny zay hiatrika an'ireo ary anao mifaraherinay mba ho tinany Madagasikara amin'izao fitondram-panjakana misy zao hoe hoentinay ny kopy tena faly amainao zany ady baolina moa io miraritsika sy vavana masy mamy a dia hoe tena zay tokoa miseho ary raha izay no miseho dia entindray iteny azao ndray mamy ahoana ozy le mpanoatra ianareo tena tsy saina mihitsy baolina manao ohatran'ireny dia mivoaka nareo mitondra vilantsy iny atsona nefinareo tsisy mipotra dia ozy amin'ny mampianatry zareo ory mpanoatra atao hoe bary any anaranareo a dia rehefa ohatra reo fitabataba mba mety mivoaka ny olona fa raha io lazainareo firaisakina e kolektiva sy ny olona resaka ataonareo laiso entina fa tsisy olona andeha hiaraka aminareo eny zavatra tena itenenina dia tsotra ny vahoaka eto Madagasikara efa manana fijery mahitsy sy matotra ary masaka ao anaty fijeriny tsy mila dalaina tsondreo tsisy nandresika an'ireo hoe andao hivoaka fa mandresy barea fa tonga dia hatramin'ny zaza tena oramamy gaga zay mahita ny rehetrarehetra miseho fa any amin'ny rehetrarehetra atraty aminay tonga dia naboakely tena tsy hoanatsonao dia tonga dia raikitra ny kopa ady be ho an'ny sy so dia vaky ny tako-bilany ka tsy hitaka zay atao fa tena hafaliana ny tonga dia ozy amantanao mamy hoe monsieur le président miaraka aminao zay ninina zavatra ataonao a tsy mety amin'ny olona nefa zay mahita fa ninina ataonao a dia tonga dia miverina ao anaty hery daholo zany ka milo a monsieur le président fa hafaliana be nitsy anatrika andreo a any amin'ny finalina zay fa tsy ho ela fa za mino resitsika ireo raha ohatra ka ny feo avy any amin'ny zareo tany ny renay afaty amin'ny 335 hoe matoky zay fa vitanay reo mamivonatra mamy miantso amin'ny martial mor martial namanay ianao a ataovy masaka be le fitatarana tonga dia miteny anao hoe maty ny baolina anankiray niditra ndray koa mifaro vita teo vita ny lalao merci mamy isorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko aizitsika ny antso manaraka miraba tompoko miraba anao tompoko okazavaka io efa ao ianao fa afaka miditra eka allo miarabanao misy mamy be ena mihitsy any mbanangataka fa sy tafity efa tafity amizao toizo ny teninao e atao moramora le radio anao atao moramora dia toizo
le radio ny atao moramora fa tsy le telefôna ny tapahana. Eny tompoko, miaraba tompoko. Allô? Tapaka koa iny. Eny tompoko. Allô, manao mamy, manao Patrick. Miaraba tompoko. Alefa baria. Tika nini na mdune de baria kwa metike. Azou, zay ma chingo mianondeli dondesaka sy tapatapany fidelina kely reto tsy mianonde zay ka nareo de Free FM radio Madagasikara de misy radio anankiroa sa telo zay neka zay tsy mianondreo zay. Zay président ihany ianao tsy miala amin'io zay mifanesy koa zay mbola ilafiky izy amin'ity 2028 zay ny amfanindiko. Sotra mamy, zay ny ana. Ya, isorana betsaka ianao de makasitraka. Ye, manahoana tompoko, manahoana misy Mamy Patrick, de manahoana ny teknisana ye, madame Lydia Marina ty, de miaraba mivoaka malagasy rehetra, miaraba ny namana sy tapaka miaraka miady hevitra amin'ity fiainam-pirenena ty. De mamela kely aloha mamy teny le ray aman-dreny misy mama teo taloha teo le niaraba tamin'ny baolina teo, mbola tsy nahazo numéro mama mihitsy hatramin'izao aloha fa tsy hitako hoe iza ny angalana anazy, fa mila le numéro mama mihitsy de courage fa mety ho azoko foana amin'ny numéro mama. Ye, avela kely amin'iny. Tsy kely amin'le resaka baolina. Telo 0 ny ana amin'ny riva io. Telo 0 matafakatra antsika final. Courage fa na masoandro ary zao mibalika tsara amin'ity resaka baolina ty. Sitrak'Andriamanitra io fa azontsika fa na ny toetrandro eto Madagasikara ary de tsara manerana amin'ny Madagasikara. Profony toka amin'ny tendany zany fa aty amintsika ny sansa sy ny amboara. Avelako ny amin'iny hiditra kely amin'le fiainam-pirenena. Raha ohatra zany ataontsika hoe anao exemple anankiroa raisiko dadan'ny zareo sy président Andry Rajoelina. Ataoko any amin'ny dadan'ny zareo aloha ampiretineniko an'ireo zanan'ireo. Teo ny dadanareo talohan'ny Andry Rajoelina nitondra tsy nanao zavatra ninina ho amin'ny vahoaka malagasy, tsy nanolotra zavatra mba tsara amin'ny vahoaka malagasy fa nantanina itaty avody ala kely nanana indray ary nalaza zay tsy mitorotsy manana pirofo makanisa tia vody ala nareo mbola ao le toeranao. Tapaka avany aminao mety lany nga mafahana. Andrasantsika ny antso manaraka raha efa misy eny tompoko. Miraba tompoko. Allô. Miraba tompoko. Allô. Eny tompoko. Hola mamy. Awa tengo lalo yung telefon ni. Eny tompoko. Atao moramora le radio. Dia yang katana izanya. Oka ba jirama ati bulan na tapka po na ji ke ba e pa pul ke ba kita pa na suga tena kagalay. Suga ko mamy. So na betsaka ianao de makasitraka Lazatsika ny antso manaraka. Mirabanao tompoko. Mirabanao tompoko. Miraba Panotra. Narioza miady samdefa manoatra ny asany. Di nainna to di manoatra ko na zay ny asany di manoatra zay. Ya, isorana betsaka ianao. Atsimo atsinanana. Miraba tompoko. Miaraba Mamy Patrick. Miaraba ny namana rehetra izay efa niantso teo. Miaraba ny mpiaino na eto toerana ny velany. Alefa baria. Tena miombon-kevitra amin'ny zanabavy ambatondrazaka teo amin'ny baolina rariva. Resy tsika ny ekipa anankiray eo. Tapakatsika. Manaraka an'izay sahady miaraba ny foko izy motele any Morondava Sakalava satria raha tsy diso ho atolotra ny frantsay ho an'ny ministra atsika ministra ny kolotsaina ny Kabetso sy ny miaramila anankiroa hoentina makaty Madagasikara. Za de gasy pira fa tsy vazaha tsy mety isa. Miombon-kevitra koa amin'ny fampodinan'io Kabetso satria ny antony zava-dehibe loatra ho an'ny foko Sakalava. Azadino ny foko Sakalava ny foko be indrindra eran'ny Madagasikara, anisany koa manana faritra be indrindra satria
manomboka amin'ny faritany Mahajunga hatraty amin'ny faritra tapany Toliara misy an'ireo foko ireo. Zava-dehibe loatra ny fahatongavan'io zavatra io aty. Ary koa dia miombon-kevitra amin'ny foko Sakalava mena be amin'ny fifaliana amin'ny fitsenana azy ireo. Tena zava-dehibe fa dia makasitraka misaotra betsaka ny filoham-pirenena tamin'ny fanapahan-kevitra ny ray sy ny efa-firy taona izay tsisy zavatra kisendrasendra fa zao ny fotoanany ary ny anaken'io zavatra io iverina tia tanindrazana amin'ny Malagasy zay ny anaovako an'izay. Tsisy azo sinitsiny avy ny zavatra io fa tena zava-dehibe io fa dia oela velona ny filoham-pirenentsika ary tena mijery izy na finoana inona na finoana inona amin'ny Malagasy azy koa dia mijery an'izay zavatra izay fa dia misaotra tena misaotra betsaka azy amin'ny fanapahan-kevitra ny raisina sy ny tompona andraikitra rehetrarehetra ny karakara amin'ny fampodinan'io zavatra io. Avelako eo ny mikasika ny namana fa na eny tokoa mikasika ny ziro raha riva tamin'ny vaovao teo. Anisan'ny be dia be ny ho tapaka ny jiro fa ny ahy zany ny tiako resana zany zavatra zany dia efa tokony nampahafantarina nanomboka tamin'ny afako maly fa tsy androany adiny firy tsy anombony baolina zay vao tenenina amin'ny vaovao zany zavatra zany. Ka ny ahy zany ny tiako resana maton'ny filoham-pirenensika ny fitondrana nametraka an'ireny étranger reny manerana ny Antananarivo dia fahafantarana ary fitiavan'ny vahoaka malagasy goka ny amin'ny andresen'ny Baria androany. Dia zany ny zavatra misy ka aingana tena faran'izay aingana tokony ho ajana ho averina tadiavina ny fomba rehetrarehetra tsy atapaka ny jiro na dia hoe ataontsika fotsiny mandrisan'io baolina io. Zay ny tokony hojeren'ny tompona andraikitry ny jirama manomboka izao amin'izao ora zao tokony tena ho atao faran'izay enjana mijery an'izay zavatra zay. Fa tara loatra le izy le baolina nefa fantatsika fa efa ho anaon'io demi-finale io Baria ary fantatsika ny fitiavan'ny gasy. Ny baolina io ny tsy netao Antananarivo ihany. Iny tamin'ny zoma iny zao eran'ny Madagasikara araka ny voalazan'ilay olona niditra teo na ny paipaika rako-bilany daholo. Ka tena fahadisoana zany le fandraisan'ny fahatarana nataon'ny jirama makasika ny filazana io fa tsy mety io. Tena tsy mety io fa jereo faran'izay aingana ho an'izay maheno an'ity fandarana ity makasika an'io nio i baolina io ane tsy adiny firy fa adiny roa be dia tokony ho jerena zay faran'izay aingana zay zavatra zay. Indrindra zay tompony andraikitra maheno an'izay zavatra zay zao resaka zao dia tokony hijeran'izay fa tara loatra le izy, tara loatra le filazana. Zay ny ahy zany makasika n'io makasika n'le baolina. Farany namana mampatrika makasika n'le mpanao politika le voalazany namana teo aloha teo indrindra fa ny ataon'ny mpanohitra. Dia io zany dia hatran'ny voateniko hatramin'izay ireny ihany. Ny mpanohitra tena manenina tongotra aman-tanana ankehitriny satria ny antony hitany fantany ny zavatra ataon'ny filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina. Hitany sady fantany ireo zavatra ireo manenina izy ankehitriny. Ay ve azo atao kay ny ohatran'izao, ay ve azo atao kay ny ohatran'izao. Zay ny tsy aizany zareo makasitraka ny zava-bita io. Dia farany manaraka an'izay ny krizy dia olombelona. Miparitaka izy ankehitriny eran'ny Madagasikara, eran'ny faritra, eran'ny distrika, reny olona reny, reny dinosaure reny. Satria inona ny antony? Manimanina ny tongolon'ny Ezipta zalahy. Any ka tsy hitany tsony izay ataony satria na hilasaka ho fidiana raha izy na sefim-pokotany tsy ho lany mihitsy. Fa ny fanonganam-panjakana, fanomezana toerana, zay ny sisa andrandraina ankehitriny. Nefa zany zavatra zany tsy ho hisy tsontsontsony misy. Tsy ho hisy tsony zany fizarana seza zany. Fa raha te hipetraka amin'ny toerana anankiray dia milasaka dia ny présidenty république ny manendry arakaraka ny fanendrena zay tiany sy ny fantany zay olona hiara-hiasa aminy hatanteraka ny vinany sy ny programa anasany zay ny olona ho tendrena. Fa le resaka fametrahana seza noho ny korotana tsy ho hisy tsony zany. Dia tsy ho tonga eo tsony ireo na inona ataon'zareo na inona nataon'zareo manan-korotana ny sisy ataona. Fa dia mampahery ny fitondram-panjakana rehetrarehetra ankehitriny indrindra fa ny filoham-pirenena fa eo anilany foana ny vahoaka maro anisa nametraka azy hatramin'izay ary mbola manonana azy foana
dia isaorana izy tamin'izay zavatra rehetra efa vitany ary abrosina koa izy amin'izay zavatra mbola kasainao tao ho tombosoan'ny vahoaka malagasy ny Madagasikara ray manontolo fa dia makasitraka namina saotra indrindra tompoko. Sarina betsaka ianao dia makasitraka raisitsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba kerena sy miaraba ny rakoa amin'ny vary a. Tenena mafimafy voalohany ndrindra aloha mampatrika alako nangy aloha na marina fa tokony abo amin'ny radio vivamy zany tokony antefa mesary be tany amin'ny firenena na any amin'ny filama fa nandritra ny tapavolana zay a amin'ny raika ambinifolo ny tapaka ny 1967 dia verina moroa na tapaka amin'ny 20 dia tapaka amin'ny telo ka so dia tanaty marina zany hoe amin'ny ora bolina no tapaka ny telo verina valo anina fa so dia mba tiapo fa maheriheritretra ihany olona fa dia lefa tamin'le fandresena tamin'ny zomamy fa tamin'ny 20 ne vao mitapany orakoraka tetera sateto mateteraky ny tanàny anao anao misoroka zay ny tapo fa so dia matony olona mitelo zany a le efa misy fiondresaka ary efa manty zany préparation rehetrarehetra hoe zao ny anaovana an'io raha voaraikiteo io tonga dia bararoto taro manaraka zay teny lera namana taria voalohany iny efa teny raiza le vilko maisaky ny ministera tokony manao boky teny gazety nisy boky sambolana hoe rehetra zava-misy telo amby roapolo faritra telo amby roapolo hoe ty zava-misy eo faritra Analamanga ty mandeha ty vita ty mbola vita ty zao isaky ny faritra zany dia misy pety raiky misy sary teny mandeha hoe hôpitaly fianarana tena zao fa tsika hoa efa lasa le zavatra voapotra le gilcom reo teny mihitsy le gilcom an'le tarana vaovao a vita le tereterika zavatra voalaza le sekretera fanjakana an'le tarana vaovao a indray vao azavay le gilcom nefa tiefa izaratianao vao manazava iny zany ny asa marina ny mpanazanao teo moa le mitena politika ny gasiny dia efa nataon'ny tolo hoe mianina namana magistara zay toany io mianina namana magistara raha magistara namana velona dina natokany teo ohatran'izao zany natokany zao atao ohatran'izao io hatam'izao very tarainao vita dia mbona re laza hoe zanaka somarina zay nataon'ny eketo fa mody mananany so manadafitarana malagasy dia milaza koa le bentarana fitatatra taria badiariva tokony hoe iaina tonety fa dia dia hitako misy zany hoe iny zany mampiropilana le firopilana sy le fanjakana amin'ny mafanjakana io any misy ena varatra amitozoretirana le Madagasikara dia arao aloha dia rehefa tsy mety sy nena varatra fa tokony mety nanakely iny nanaovana valy izy an'le mpanoatra hoe raha ihana varatra ihany nareo a dia aza somary naka fa tsy aza tarisina mena tsinna moa fa tsisy fivola hoe programanareo mena tsinna mekadepana na misy nanana misy ganana zay ganan'ny olona nareo zay tokony atao dia le mpanadala zany io radio samra zaho afa-piteny le radio raha vavy telefono dondresaka trea registre io tonga dia teneny depeteta hoe tsy ho alefanay tsy fantarantia raha ohatra ka manaraty ny asa mpanao gazety na manaraty nareo poketra na raty azy zay tokony ataon'le mpanao dondresaka zavatra efa préregistre azy mazy dia fa hitanao faraty dia vola lefanao anazy zay fa misotra betsaka ma tompoko miraba tompoko mirabanao tompoko Maraba tokoa. Manao efa ahoana fa miteneny toizo ay ve raba mamy efa ahoana fa miteneny toizo eny tompoko miraba tompoko eny tompoko mahiny mirabanao mampatrika miraba tompoko ena hoe nanakavolava fa tonga indray zao ye
ny zavatra mba tsara n'le fanadiadiana nataonao tsotsotra teo aho a de tena mahafinaritra be le izy ary zay mihitsy tsy mampandrosa antsika satria tsy araky le tarigetra an'le olona sy le zava-misy am'le olona sy le ataikefa na zavatra hay no ataony aho fa mivaona mandrakariva ary le toe-tsaina mihitsy ny mila ovany mila ovana ny toe-tsaina aloha rehefa hoe am'izao andro fampandrosoana zao a mila miova toe-tsaina tsika iare zany mba manana resaka telo ty vao ivelany ny fanadiadiana fiarina nataonao teo iny mikasika ny arena ty volotany ho an'ny ministera ny arena ty volotany mahatonga an'le korotana be de be amin'ny fisandrahan'ny arena ty volotany misy zavatra tsy voadinika loatra ao satria ty aminay zao efa anomboka koa ny tamina zay an'ny misy ny arena ty volotany mihitsy mitsandraka arena ty volotany eo amin'ny fokotany ny dabilava sy andimaka fa ny zavatra hitanay zany de ny zavatra telo zany tokony jerena akaty voalohany indrindra tongotroan'ny fanjakana rehetrarehetra zany atrany amin'ny fokotany ka atrany amin'ny faratapony ary faharoa ny tongotroan'ireo mpitsandraka reo le société zany mitsandraka ny zavatra azahoany tompony ve sa tsy azahoany tompony le arena ty vonitany hitandrahany ary fahatelo farana de vahoaka eo ary le tongotroan'le vahoaka io a sy ny fanjakana vety ambony ny mahitan'io a na ireo zay sandraky ny mahitan'io a fa izy eo toerana ihany de tokony mena le groupement misy groupement zany eo aminay groupement safena ao andimaka zay efa vita ara-dalàna ara-panjakana tokony menan'io a ny fijerena le tongotroan'le vahoaka atao fampirarahana sy ny gagnant zany fanjakana ireo le société mitandaka ary ny vahoaka zay le ty gagnant fa natao hatram'izay manko hoe gagnant de fanjakana sy fanjakany fa aiza le vahoaka am'izay zavatra zay ka zay zany mangatahana io satria ho anatiny mihitsy ane zany mandinitra zao fitsandrahana zay ary apitsy zany ny fivolindrea atao mikasika an'izay zavatra zay de mitenako mihitsy zany zay filohan'io groupement safema io no nanao boky mihitsy arefako any amin'ny tam zay tsanjaka na any ministera de mangatahana mba atao atrao mba ho tonga ny boky ary mba ho diniana mihitsy hoe tokony re le groupement reo no mitantana ny tongotroany vahoaka le fahatelo le gagnant fahatelo le gagnant faharoa an'le tsanjaky iny gagnant voalohany ny fanjakana iny faharoa koa zay mba hijerany ty gagnant tya tena fahatelo ty zay ny zavatra nasahana momban'iny de momban'le baolina zao pareha anaiky ambany vohitra telo defa amikapoka sarom-bolany sy volany sy vilisy zay rehetrarehetra mihitsy azo kapoana ho any pareha mba hitona fandraisana tika rosy zero aloha nenay aty zany ny vinavinanay azo mipareha miakatra any amin'ny finale mipareha sotakoavotsotakotsaka soana betsaka ianao de makasitraka eny tompoko miarabanao tompoko de miaraban'ny technicienne jirama aloha occasion ho amin'ny mpanoratra io ka sao de manao dérapage de anahirana atsika fa za zany mieritseritra hoe tapaoden'izao le jiro de amin'ny 5 latsaka fefany avelo irehetra teo de manaova filazany amin'ny radio pirenena ray zay fa barea ray sy ray premier mi-temps roa sy ray maresy tsika zany tsy maintsy maresy de alefa barea fahatelo marina ny tenin'le namana teo aloha teo na mpitondra teny gouvernemanta na ministre ny serasera zay tsy hita mihitsy za tena miteny hoe tsy hita mihitsy tokony anao tatitra mahakasika amin'ireo fotodafa rehetrarehetra reo fa ny tena moa mandray anjara zany any amin'ny radio afany de mahita fa tena manelitsao ary tena zay mihitsy fomba fiady amin'ny mpanohatra manelitsao lazaina fa hoe toro reny zao ry arifidy anaty plateau de avela mpanao gazety ohatrany hoe torony io de torony Madagasikara hoa zao nitondra sadek ole rehetra fa maninona manao an'izany de ny torefelina hoany trosalohan'ny Madagasikara nefa raha fahafantarako ny torefelina investisseur nanao an'io zany de izy mampiasa ny volany eto ny téléphérique plutôt téléphérique moa zany fa tsy torefelina diso fa téléphérique de investisseur manao an'io ka mila azavaina amin'ny olona zay satria zalary io rehefa mahazo micro tsy mahazo plateau de tena ohatrany hoe
maisa Madagasikara ka lila mandraindraiky tamin'ny fanjakana mitondra tenin'ny gouvernemanta na ministre serasera izay tokony hanao an'izay zavatra tena izy gizinko aiza ianao raha mato ministre serasera mahanao fitatotra ny vahoaka pomban'ny fitondrana fahasarotiny izahay maresitsika sotra tompoko isaona betsaka ianao dia makasitraka antsoaro sisa no resitsika izany antsoana ko sisa eny tompoko mirabanao tompoko miraba tompoko dia mirabantsika rehetra mpiaino miokazaro momba ny baria dia mandrisy atsika kely no tsy misy ny andavoantsika amin'ny Soudan anio takarivo miakatra finalina atsika ary ody aty Madagasikara ny amboary fa tonga amin'ny fotoana nandrasan'Andriamanitra nyty firenena ty zany satria manana fitondra mangetahita fivoarana ty firenena ty ka dia manosy ny zavatra rehetra mahasoa ny Madagasikara Andriamanitra eo ny amin'iny manana ny teny ile raha namana avy atsimo atsinanana teo iny rehefa n'olotry eo dia tena efa feno fanenena satria tsy misy tsony mampihevo azy izy ireo andeha mikorontanana ny saim-bahoaka ka dia maneno izy ireo fa indrindra ingiasy teny indrindra ingiay ronaratsiraka ary ao ihany koa iady io Andrianarivelo zay ny hevitra fa tsy alany tao amin'ny gouvernemanta velondra ampivadika ny saim-bahoaka malagasy hanolotra ny fitondrana feno fanenena ny retompo efa telo farany mikasika ny ministre ny serasera tena tsy be hitanay loatra mihitsy aloha ny fisiky ny ministre ny serasera na ilay fanehoan-kevitra tao amin'ny radio national isaka ny sabotsy azy hoe aloha RNM ny foanana nefa ireny ny afany izy ireo maheno ny entaentam-bahoaka mivantana amin'ny radio mpanjakana kanefa dia ny foanana iny raha azonao atao raha matoa minisitra avereno iny hoe aloha RNM iny ary zay itendrenao minisitra oka tsy atavy na inona ny fiam-bahoaka aminanareo na ny fanohitra aza matavy fa mataonao tendreny eo dia olona manana fahasahina misaotra tompoko isaona be tompoko Monsieur Patrick miaraba ny teknisianina sy ny mpiara-miasa rehetra sy mipetseritra ny resaka jiro tsika teo le hoe tapaka ny jiro le diagnostazy dia mba niantso ny namana mpiara-miasa ako satria mba manodididina aty aminay ty mpiara-miasa dia mety zay hoe tokony miainana meny mandeha bolotra hoe tsy manomboka amin'ny piadoanto koe fa ito le zero raisina rehefa amin'ny arivany araky ny teny izay teneny ny mpiara-miasa namana io satria tokony fanory azy zany samy malagasy mila mifantoky ny boliny baria io ny rehetrarehetra da niantso amin'ny namana mpiara-miasa ny tena eo zara nanena ny olona fa zany tetapahana aloha le hoe fa aloha mba samy iantoka amin'ny boliny baniany malagasy rehetra eto Antananarivo sy ny manodidina dia valy monindriny dia hoe tetapahana aloha ny jiro araky ny tokony izy izy avany ambony avany amin'ny robe zany io tena atao fivetany bolina dia miraha soan'ny baria mba rehefa ombiazana ao atin'ny baria mba kandresy Mandrakarivo satria araky ny tempo Mandrakarivo Monsieur Patrick Madagasikara teo efa vidiny zanahary manjandroso izy ty efa misokatra ao atsika ny fidiram-pirenena atao amin'ny zateto amin'ny atiny Afrika fa misy efa hitako ny sady findronay fa hoe efa mandeha amin'ny lalina fifan'Andriamanitra azy ty firenena ity afaka amin'ny fahantenana sy ny zavatra maro tsy président mihitsy tokony andeha araky mibogaza tiky andeha apikina sakafany tokotranotokambriantsika efa niezaka taony tsiraray kosa dia hita sotra mba arkana sotra eo amin'ny fiainana fa io fiainana tsy maintsy eto Mandrakarivo amin'ny vidim-piainana ary tsy eto Madagasikara rery fa maneran-tany noho zany sady ezo fandanovory amin'ny resaka fanoherana fa iny tena ho taminareo hoe toetrany mpanohitra dia toetrany fiainana zay efa mihatra dia efa ataly hatrany dia mirafo indrindra indrindra le président mpitanora karakarana andro tanoratsika ireo fa tanora amin'ny gouverneur eo ary anao ty sport dia izay na tonga anao ty mahay mikarakara andro tanora zanjina ireo amin'ny zavatra izay tokony atao lasa rafitra amin'ny baria journaliste mitete Madagasikara ny tompo angatana amin'Andriamanitra ny zavatra zany dia resaka azy ho an'Andriamanitra toto teo salafa sa matahotra nareo ho azy tsy kokoa
mipiombay izy sotra mampaditrika. Isorana betsaka ianao dia makasitraka isorana koa isika rehetra tao anatin'izay faneho-kevitra izay. Tena feno ilay fitiavana an'ilay Baria i Amara ary efa tapitra ny antso an-tarobia azafady efa tapitra. Ny feno fitiavana amin'ny Baria ary mbola pitsika foana hoe raha fandresena ary tena tanjona dia hoe tsy maintsy mandresy ary izay ny tena zava-dehibe. Ny tantara rehetra ao anatin'izay dia samy manana no vetsovetsony daholo. Za zao mahazo antso eto fa anatin'ny fiomanana tanteraka mihitsy ny mpijery baolina hariva, anatin'ny fiomanana ihany koa ao anatin'ny fandresena, korana be zany. Eto amintsika traiza ka izao atambatra amin'izay ihany koa ny firarian-tsoa ary firariana ny fandresena goavana hoentin'ny Baria amin'ity an'io ity. Manamana Martial fandarana okazava dia mirasoanao koa Martial ataovy amin'le fantatra ianao fa olona manana traikefa ary ekipantsika eto amin'ity okazava ity dia atao hoe samy manana ny tandrify azy ao anatin'izay hoe fahaizany miaino rehetrarehetra izany. Fa dia eo ihany koa zany Martial raha fahombiazana anao ary ataovy tena mamirapiratra ataovy tena mamirapiratra mihitsy ny fitaratarana ny baolina amin'ny 10 ora zay. Fa dia makasitraka Martial fa dia kopatanina sady anao ao anatin'izay fiatrehana ny ady mafana izay hoatrehana rehefa avy eo zay. Fa amin'ny tena farany raha riva tsy misy ny famerenana, tsy misy famerenana fa misy baolina zany dia efa samy miondrika eo daholo tsika rehetra samy miomana amin'izay. Fa fanamarena ray resaka jiramaty eo sorana aloha le raha namana farany teo ny teny ny resaka jiramaty eo fa oza hoe aza tapahana ny jiro alao andeha ny jiro. Fa fahombiazana ho lehibe ho anareo jirama ihany koa ary fampiakaran'ny vahoaka anareo tsy fisin'izay fatapahan-jiro zay ho an'ity an'io ity. Za tsy teny hoe amin'ny baolina ihany alao andeha ny jiro fa ozy za hoe raha natadiditsika ny tenin'ny filoham-pirenena raha misy ny tena antony so dia mba azo andrasana ihany le hoe any amin'ny 10 alina vao mba raha ohatra hoe ho tapaka zany raha mbola hoe azo ataony tsy mahatapaka azy tsy maninona amin'ny 10 alina ao zao filoham-pirenena efa samy mamitsahatra andeha atory daholo efa samy ana dia tapaka alao amin'izay vao tapaka fa alao andeha ny jiro za reto manao hoe isorana sady nareo jiramara mba miaino anay fantatra fa misy miaino eo kazava ka fantatray tsara ary tena misy miondana tena miaino fa dia isoranareo miaino isoranareo miaino an'ireo malagasy namana rehetrarehetra izay mitovy aminareo ary eto anaovana antso avo ny fitondram-panjakana alao andeha ny jiro zay fotsiny alao andeha ny jiro mba any amin'ny 10 alina any efa mba samy mitsahatsahatra daholo dia amin'izay fotoan'izay alefa Baria ariva amin'ny 10 iny fa anao ihany koa fandarana okazava amin'izao atoandro zao mampatika andrenjanasoa teto amin'ny fanolohana dia maro sorana betsaka ianao amin'ny lafiny teknika tsy misy ny famerenana zany raha ariva amin'ny 7 fa samy miatrika an'izay Baria zay dia mbola amafisina ihany na oleo ary sofinareo jirama ao aza tapahana ny jiro fitondram-panjakana aza tapahana ny jiro aza mena baiko ny jirama napaka jiro fa raha tena tsy azo anoarana ataovy any amin'ny 10 alina anoany vao mba tapaka ny jiro tsy maninona zay mandra-presaka ho anyrapitsonay velomatoa aoka azava fandarina eto monja-peo viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny 2 ora atoandro ka hatramin'ny 2 ora sasany fa makafakana ara-politika sosialy toe-karena aoka azava famerenana amin'ny 7 ora arivo